Salama daholo eo, androany sika de ndora iresadresaka ny akony Valomarsa izay natao tany Tamatavy mo ny Valomarsa iraisam-pirenena raha ho an'i Madagasikara tamin'ity taona ity. Izay teo ambany fiahiny Ramatoa Mialy Rajoelina izay vadin-defimandry ny filoham-pirenasa ankehitriny Andry Rajoelina mo izany no sady renim-piahiny malagasy rehetra mo raha nambaran'izy ireo hatrany. Fa milohan'izay dia azadino ny manao commentaire amban'ity video ity mba ahafahana mandravy nandrenevitra rehetra eny navatsika video manaraka eo. Azadino ihany koa ny milike ny video antsika ary azadino toroky zany hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nemsesy tao matawatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawary. Iaraha mahita sy iaraha mahalala fa ny Valomarsa dia andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy rehetra maneran-tany. Nisafidina mo io andro ny Valomarsa io mba hanomezana lanja ireo vehivavy izay nangataka ny mba hiralenta amin'ny lehilahy satria fony taloha be tany mbola tsy nisy izany Valomarsa izany dia matetika ny vehivavy toa ambany zavatra foana amin'ny lafiny rehetra. Ka io indrindra no nahatonga anireo vehivavy nanapa-kevitra mba hangataka fitovian-jo amin'ny lehilahy izay na eo amin'ny sehatry ny asa izany na eo amin'ny fiarahamonina. Ka rehefa nahazo fangatoavana mo izay fangatahan'ireo vehivavy izay dia nisafidina tamin'izany ny andron'ny Valomarsa hanaovana fankalazana an'izany andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izany. Ho an'i Madagasikara manokana dia isan-taona miovaova ny renivohitra izay anaovana an'izany andro iraisam-pirenena ho an'ny Valomarsa izany. Fa tamin'ity taona ity dia nisafidina manokana ny renivohim-paritany ny Toamasina no nanaovana an'izany fankalazana Valomarsa izany ho fanomezan-danja ny fety ho an'ireo vehivavy rehetra maneran-tany. Ny zavatra hita sy tsapa dia ny lamina ary tena fety mangotrokotroka no tany Toamasina tany. Tsy vitany efa maro ny mpandray anjara tamin'izany lanonana izany fa tao ihany koa ny fahatongavany filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina sy Ramatoa vadiny Mialy Rajoelina izay renim-piahiny malagasy rehetra ary azo lazaina hoe renin'ny malagasy rehetra satria manko ny vehivavy anankiray rehefa vadiny filoham-pirenasa dia mazava ho azy fa tsy maintsy iny vehivavy iny no misolitena ho an'ny renin'ny malagasy rehetra amin'ny maha vadiny filoham-pirenasa azy izay. Nandritra izay lanonana izay dia nandray anjara tamin'ny fampisehoana ny mpanakanto Dinaizy. I Dinaizy moa dia zanaky ny faritry ny Toamasina ary isan'ny reharehan'ny Toamasina raha eo amin'ny resaka zavakanto izay. Tsy vitan'ny reharehan'ny Toamasina ihany fa reharehan'ny Madagasikara iray manontolo raha i Dinaizy eo amin'ny lafiny hatsaram-peo izay isan'ny efa nandrobahany amboara tany Afrika tany. Ka talanjona sy taitra avokoa ny rehetra raha nahita ny hatsaram-peon'ny Dinaizy nandritra n'izany lanonana fankalazana Valomarsa izany tao Toamasina tao. Vehivavy miarina sy miray hina firenena mandroso izay ny lohahevitra novizina tamin'izany fankalazana ny fetin'ny Valomarsa izany. Nandritra ny fandraisam-pitenenana dia nasongadiny Ramatoa Mialy Rajoelina ny fampirosihana ny vehivavy mba hivohitra. Mbola mitohy ny ady ho izy ary ny ady izay mbola trehina dia ho an'ny fitovian-jo sy fampanajana ny zon'ny vehivavy. Resy lahatra aho fa isika vehivavy dia tena afaka mitondra fiovana ho amin'ny tsaratsara kokoa. Ahoana anefa no hanatanterahana izany? Manentana isika rehetra ray aman-dreny aho mba hanohana ny zanantsika vavy hamita ny fianarana hatramin'ny farany mba ahafahana manatanteraka ny nofinofiny araky ny lahatenin'ny Mialy Rajoelina izay vadiny filoham-pirenena raha nandray fitenenana izy tamin'izany fankalazana Valomarsa izany. No amafisiny koa fa laharam-pahamehana ny fampivoarana ny vehivavy amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa mba ahafahana miarina, ahafahana mahaleo tena, ahafahana mitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena. Raha tiana ho tanteraka izany dia ilaina ny firaisan-kenantsika vehivavy ho izy ka andao ifanometanana sy fampisintona miakatra. Tsy vitany tany Toamasina ihany moa izay fankalazana Valomarsa izay fa hita manerana ny nosy ary dia samy miavaka avokoa ny fankalazana faritra tsirairay an'izany fetin'ny Valomarsa izany ary tena nafotaka sy naresaka tokoa izany fankalazana fetin'ny Valomarsa izany tamin'ity taona ity. Izay sera tomboko lasy tomboko vavy amaranako an'ity video antsika ity. Manasitsika rehetra no commentaire amban'ity video ity mba ahafahana mandravy nandreny hevitra rehetra eny navatsika video manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilike ny video antsika ary manasitsika tanandroatrany abone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nemsisy tao matawatagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka de mirary soa. Angambarana agnaty fô ragno mbola hely ziska tsika jiobe
fitiavakoanao omeka me mito sasamianao tsy falavianao zao fa mahery fitiavagna atolotro anao tany hesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao kasamiagnatsy izaho tsy agne fa mahery fitiavako anao kasatao adala zaho tsy agne fanao iolaniko But I was fully love you. Laza tena tiane fanina minha faranye. Isquano tena tia sa kwambalo. Isquano tena tia. I know you malaniko. Zambalo. Azamiagnatsy